Ho an'ny lafim-baovao hafa kosa indray noho ny tsy fananjan'ny orinasa tambazotra tserasera mpamatsy internet eto Madagasikara ny fifanarahana nataony niaraka tamin'ny fanjakana no mahatonga ny fanjakana nanafona ny prix plancher amin'ny tambazotra amin'izao fotoana izao ho ny ministra ny fifandraisan-davitra Androany miditra amin'ny fanalalahana ny fampiasana ny internet noho izany Madagasikara ka anjaran'ireo orinasa ireo no mampidina ny vidin'ny internet eto Madagasikara rehefa tsy mahatafavoaka izany orinasa mpamokatra internet hoy Tahina Razafindramalo dia tsy maintsy ampiarana ny sazy intitra Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesatra. Miditra amin'ny dingana amin'ny fanalalahana ny sehatry ny fifandraisan-davitra i Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra eo amin'ny fampiasana ny internet raha nambarany ministra ny fifandraisan-davitra Tahina Razafindramalo Androany. Tanjona amin'izao hoy ny ministra ny ampianana ny sara ny fampiasana ny internet saingy ny ampitombo ny fampiasana ny internet eto Madagasikara. Androantsika zany dia fantatsika fa betsaka ny asa fanavozana ny secteur ny fifandraisan-davitra na secteur des télécommunications ao anatin'izany ny fanalefahana na ny fanokafana ho an'ny opérateur rehetrarehetra ny libéralisation zany secteur ny télécommunication. Androantsika dia manana opérateur na satellite izany na zay efa teto atoerana afaka misitraka mampiasa ny tambanjotra rehetra na zany mampiditra internet avy amin'ny câble sous-marin avy any ivelany na mampiasa ihany koa ny fibre optique manerana ny Madagasikara. Ny tanjon'ny fitondrana fanjakana dia tsotra ny ahafahantsika lalandava mampienina ny tahany ny sahan'ny prix ny internet fa indrindrindra mampiakatra ny tahany fampiasana n'izany internet na teknolojia vaovao izany. Tafiditra ao anatin'ny fanalalahana raha nambarany ministra ny fanomezana alalana ireo tambazotra hafa ampiditra fibre optique eto Madagasikara. Teo aloha mantsy ny ainga avy amin'ny telma avokoa ny fangalana ny fibre optique hoy ny ministra saingy efa nahatafiditra izany ny Orange ary ampiditra izany ny Airtel. Nilaza ihany koa ny ministra fa hisy ny tambazotra avy amin'ny zanabolana hiditra eto Madagasikara mba hisiny ny fifananana ka hampisy ny fahalalana amin'ny fampiasana ny internet izay. Androany zany tsika efa mijery les mesures en terme na délai hoe inona no ataon'ireo opérateur ahafahana tsy hoe mamerina satria anomalie le resaka réseaux sociaux iny fa mamerina amin'ny tena vidiny tokony mirary kanefa ny ahafahan'ireto opérateur mamerina an'izay prix zay tsy maintsy manana le licence globale tsy maintsy afaka mitondra izy ihany ny connexion internet avy any ivelany mitondra le fibre optique ary avy eo mizara n'iny fibre optique iny le connexion na 3G io na 4G io na 5G makany amin'ny daholo be. Tsy nanaja ny fifanarahana natao tamin'ny fanjakana ny tambazotra mpamatsy internet hoy ny ministra ka antony nanafoanana ny prix plancher tsy tokony hiakatra mantsy ny vidin'ny internet io hoy ny ministra rehefa misy ny fanalalahana sy ny fametrahana ny prix plancher. Rehefa natao nefa ny fandinihana miaraka amin'ny mpanjifa dia napekarina zany tao anatin'izay hoe mise en place la neutralité du net zay ny tsy fametrahana barrière amin'ny fampiasana internet zany hoe taloha zany raha misy forfait izay fantatritsika fampiasana ireo tambazotra tseratsera dia nesorina izany satria ny internet tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka tambazotra tseratsera fa misokatra amin'ny internet malalaka dia izay ny nametrahana le neutralité du net. Tao anatin'le fametrahana neutralité du net nisy ny fametrahana le prix plancher mesure pratique. Rehefa natao ny fandinihana dia nisy ny fampiakarany reto opérateur ny saran'ny internet kanefa kosa tsy ny fanarahana dia niakatra ihany koa ny vidin'ny saran'ny internet ho an'le mampiasa données be da be kokoa ka tao anatin'izay tsy fifanarahana izay no nahatonga ny fanjakana tao anatin'ny filakevitry ny ministra sy ny filakevitry ny gouvernement ny teny hoe tsy rehefa tsy mety ny fifanarahana dia ajanona ny fametrahana an'izany prix plancher izany satria tsy mety ny fampiarana an'izany an'le ny fifanarahana dia tao anatin'izay vao nesorintsika herinandro vitsivitsy moa zany le prix plancher. Efa nisy ny fifampiresahana amin'ireo orinasa mpamatsy internet ho ihany ny ministra ka tokony amerina sy ampidina io vidin'ny internet io izy ireo ka raha tsy manao izany dia hiara ny sazy entitra. Dia efa mifampiresaka amin'ny opérateur izahay hoe satria ianareo no nangataka an'io fa tsy ny fitondram-panjakana nangataka an'le prix plancher dia tsy ny fanaraka isika dia nesorina ny prix plancher ka ao anatin'izany dia misy fepetra tokony raisinareo ihany koa satria ny tanjon'ny fitondram-panjakana dia ny mampidina ary miaro ny mpanjifa ka rehefa tsy ataonareo ny fampidinana andreo koa ny internet ireo dia aka fanapa-kevitra izay enjana sy ho sarotiny ny fitondram-panjakana amin'izany ao anatin'izany ohatra ny fametrahana prix plafond ao anatin'izany ny fametrahana pénalité
ary eto eo moa ny autorité de régulation na ny arteka izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fampiarana an'ireny mety hoe sazy apetraka amin'ny opérateur télécom miaraka amintsika eto ry zareo anjarany zareo amin'izay maka ny mesure nécessaire amin'ny fampiarana an'ireny pénalité reny reny sanction reny rehefa ohatra ka tsy misy ny fifanajana amin'ny fifampiresahana natao momba an'izay resaka prix plancher zay. Antsoin'ireo opérateur na ireo orinasa mpamatsy internet ireo no nametraka ireny tolotra manokana momba ny fampiasana tambazotra sosialy ireny ho ihany ny ministra. Tsy afaka atao ireny raha eo amin'ny lalan'ny fampiasana tambazotra ho ihany ny ministra ka anjaran'izy ireo no manarina izany amin'izao fotoana izao. Io zany le adison'ny opérateur nametraka ireny forfait reny raha tsy avina kely tamin'ny taona 2010 sy 2010 nametrahany zareo an'io manerana an'izao tontolo izao tsy misy an'izany hoe offre spécifique réseaux sociaux izany satria neutralité du net izay droit fondamental amin'ny firenena sy amin'ny organisation ohatrany hoe ny Nations Unies tokony tsy azo atao izany fa spécificité teto Madagasikara nanaovany zareo an'iny resaka réseaux sociaux iny fantatrery zareo zany hoe nandritra n'izay taona maro zay 20 taona no nampiasainy zareo an'io tsy manara-dalàna izy nametraka an'iny satria izany hoe neutralité du net zany tokony hoe tsy asiana accès spécifique amina réseau dia eo zany tsika rehefa nanao an'iny nametrahana le neutralité du net efa mipetraka soamantsara zany eto Madagasikara. No tanterahana teny Ivandry androany moa ny fikaonan-doha eo amin'ny fametrahana ny fahararana amin'ny fampiasana ny internet eto Madagasikara. Nodinihana lalina tao anatin'izany ny mikasika ny tambazotra tokony ampiasaina sy ny ampidirina eto Madagasikara fa eo ihany koa ny sarany sy izay rehetra mifandraiky amin'ny fampiasana ny internet.